miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao. Tsy andry ampiadanana izany ny olona iray raha mialy ety raha tsy mbola nandray an'i Jesosy. Izay indray avana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mety misy izao olona tonga dia sosotra avy hatrany vao mahita an'izany lohateny izany. Dia hiteny manao hoe maninona no dia manirioniry loza ho an'ny olona ohatran'izany. Na maninona no miteniteny zavatra negatif hampitahorana olona ohatr'izany, fa maninona izy raha tenenina hoe anana fiainana mandrakizay ianao raha ohatra ka mandray an'i Jesosy. Maninona midikiditra amin'ny fiainan'ny olona ohatr'izany fa tsy nenao no ataonao. Dia mba hevero anie ry havany, misy olona mandeha lakana dia ianao ery ampita. Mety havanao io na mety olona tsy fantatrao fa fantatrao fotsiny hoe afaka 100 metatra eo raha mitohy amin'ny lalan'io ilay olona dia hivarina anaty antsana izy satria miantsana lehibe ao aloha ao. Ilay olona nefa ao anatin'ilay lakana tena hoe mieritreritra hoe milamina be zany ny zavatra izay ataony. Dia miantso ianao ery ampita ery, misy antsana be ao aloha aro, faty ianao raha mbola mitohy amin'ny lalanao io. Raha mbola mandeha amin'io ianao dia ho faty ianao fa miverena. Dia ozy ilay olona anaty lakana hoe inona koa ny hidikidiranao amin'ny fiainako, maninona ianao dia maniriniry loza ho anahy ohatr'izany, maninona ny zavatra negatif hampitahotahorina ohatran'izany, fa maninona izao raha tenenina hoe raha ohatra ianao ka mandeha makaria tsy moria dia misy zavatra mahafinaritra be any aloha any. Dia ohatran'izany indraindray ny endrikendriky ny fanoherana izay ataon'ny olona mitsika kristianina izay mitory ny filazantsara. Heverin'ny olona fa tsy fitiavana azy ny fanambarana aminy ny marina, fa tena misy fiainana rehetra avy naorina ny fahafatesany. Tena misy fiainana naorina ny fahafatesany. Ary rehefa maty ny olona anankiray tonga dia mandalo fitsarana avy hatrany izy. Tsy izany no miteny izany fa ny soratra masina. Hebreo 7:7 ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Indray mandeha maty ny olona ary rehefa afaka izay ain'izay dia tonga dia misy fitsarana avy hatrany miandry azy. Itsika nefa dia miteny foana hoe mandria-piadanana. Soratantsika izany eny amin'ny couronne eny, na koa eny amin'ny tambazotra-tserasera eny, RIP, rest in peace, rehefa misy ny olona maty. Fa moa ve tena andria-piadanana tokoa io olona io raha mialy ety raha ohatra ka mbola tsy nandray an'i Jesosy izy, raha mbola tsy nino an'i Jesosy izy. Dia i Baiboly no mamaly azy ary mazava tsara ny anambaran'i Jesosy azy any amin'ny Jaona 4 manao hoe izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no hitoetra ao aminy. Tsy hahita fiainana ozy izy izay tsy mino ny zanaka. Ny Baiboly no milaza an'izany ry havana. Ka amin'ity an'io ity dia te hiteny aminao aza mialy eto amin'ity zao tontolo izao ity, tsy mbola nandray an'i Jesosy Kristy fa tena fahavelezana mandrakizay no ambadika. Nisy lehilahy anankiray any amin'ny Luka 2 any, Simeona no anarany. Ary ity lehilahy ity dia efa antitra. Nambaran'ny fanahy masina tamina nefa fa tsy ho faty izy raha tsy efa mahita an'io Mesia izay ho tonga io. Dia nisy fotoana nentin'ny fanahy masina nakany amin'ny kianjan'ny tempoly. Dia rehefa tafiditra tao izy tamin'io fotoana io koa Jesosy Kristy dia nentin'ny ray aman-dreniny ho forahana. Dia nifanena tamin'i Jesosy izy, dia niraisin'ilay zaza. Notrotrony dia niteny amin'izay izy manao hoe Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana amin'izay, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Ny tiany tenenina zany dia izao hoe Andriamanitro, afaka niandry am-piadanana amin'izay afaka niary eto amin'ny fiadanana amin'izay satria efa nahita ny famonjenao ny masoko. No raisin'ilay zaza, no raisin'ilay zaza. Ary tahaka izany koa isika, raha tena tianao nialy eto amin'ny fiadanana dia raiso Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny anjarantsika zany ry havana dia ny mandray an'io zanak'Andriamanitra io. Mandray an'io zanak'Andriamanitra io, fa izay rehetra nandray azy izy dia nomena hery ka tonga zanak'Andriamanitra. Jaona 1:12. Inona zany ny tokony ataonao? Ny tokony ataonao dia ny mino an'io Jesosy Kristy io. Taddio tsara ry havana fa 2 taona lasa zay nalefan'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany ny zanany mba hanavitra ny olombelona. Jesosy no anaran'io zaza io, ary ny dikan'izany Jesosy zany hoe mpamonjy ny olona amin'ny fahotana, satria ny fahotana no hevitra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra ka tsy ahafahan'ny olona mihavana amin'Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia nanomana toerana ho an'ny olombelona dia ilay fiainana mandrakizay zany, ka tsy maintsy olona voavela heloka no afaka mitsofoka any. Dia naniraka ny zanany izy
ary ho faty teo ambony azy fijaliana zany zanany zany andatsaka ny rany mba hamela eloka ho an'ny olombelona ka raha mino an'izany ianao hoe ny rany Jesosy Kristy izay latsaka teo ambony azy fijaliana no mamela eloka anao dia voavela eloka ianao zany izay nodikany satria minino ianao fa nanana anjara amin'izany fahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana izany ianao ary ianao no nahatongavany ary izy koa nefa dia nitsangana tamin'ny maty dia velona izy raha mino koa anao fa nitsangana tamin'ny maty izy ary velona izy ary izay hoe Andriamanitra velona izay dia azonao antsoina mihitsy izy hiditra ao anatin'ny fiainanao hitarika anao hanolotsaina anao sy hitondra ny fiainanao ary hanampy anao amin'ny zavatra rehetra dia ny anarany no afaka ampiasainao izay le maha-Andriamanitra velona azy ka raha hanao zavatra ianao dia ataonao amin'ny anarany zany hoe miara-miasa aminy mihitsy ianao manomboka eo dia izay fahavelomana miaraka amin'ny Jesosy zay koa mila inotsika izay hoe velona izy ary miaraka amiko mahita mitoetra ato anatiko raha mino an'izay hoe maty teo ambony azy fijaliana ho an'ny fahotanao izy ary velona izy miara-belona aminao dia hovonjeny ianao ary zay fotsiny no fepetra takian'Andriamanitra amin'njenany olona anankiray satria rehefa voavela ny eloko le olona dia ho hitany amin'izay hoe miara-belona amin'ny Jesosy Kristy ho lasa olom-baovao ianao satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy rehefa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao reo Korintianina 2:7-4 amin'ity an'io tia raha riavana dia dinio tsara hoe efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ve ianao le mpamonjy dia hoe maty teo ambony azy fijaliana izy mba hamonjy ana amin'ny fahotako voavela ny eloko noho ny fahafatesana ilay tompo dia hoe velona izy dia topoko ny sitrapony no arahako manomboka zao zay fa izy ny lalana azy famarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany raha tena teo any an-danitra ianao ahitan'izany lalana marina ho any an-danitra zany ao amin'ny Jesosy Kristy averika an'ilay teniny any amin'ny Jaona 4:5 manao hoe izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay tian'Andriamanitra hanana fiainana mandrakizay ianao misy fiainana orina n'ity fahafatesany ity ary tia nanana izany fiainana mandrakizay zany ianao koa meteza handray an'i Jesosy Kristy meteza hiala amin'ny lalana izay andehananao makany amin'ny fahaverezana io fa hiverina ka handray an'i Jesosy Kristy dia ho hitanao fa tsy hanenina ianao fa ao amin'i Jesosy Kristy misy ilay tena fiadanana maharitra ho mandrakizay dia mino fa handray izany fanapa-kevitra sarobidy izany ianao izay hamaritra ny mandrakizay ianao satria zava-dozana ery havana izany fahaverezana any amin'ny elo mirehetra afo mandrakizay ho an'ny fanahintsika zany zava-doza zany dia ny tsy mbola tara aoka tsy ho isan'izay hanenina isika fa maro be ny olona maty tsy mahalala an'i Jesosy Kristy mandeha makany amin'ny fahaverezana fa ianao matoa mbola tonga aminao so afatra izao tian'Andriamanitra hofonjeny ianao tian'Andriamanitra hanana fiainana ianao aza mirahateo okazion ho an'Andriamanitra rerany voninahitra amen